manolotra ny arahaba tompoko ia malefaka indray ny varatra azy amin'izao faran'ny herinandro izao vokatra izay indrindra dia iamaina amin'ny akapobeny saika manerana ny amin'ny Madagasikara isy fiakaran'ny kely ihany koa ny maripana ambony indrindra fa noho ny fisian'ny zavona maraina dia mety mbola angatsika ihany ny alina sy ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoantany misy vidinany araka izany ny maripana ambany indrindra raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso nyjerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana malefaka ny voamaraina any amin'ny morontsiraka mifaritra atsinanana sy avatovavy mifaritra hafa kosa dia andrahoana vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavotany voamaraina ho an'ny tapany atsimo ny afovoantany raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola ahazorana ihany indraindray any amin'ny manodidina mivavatenina sy folo pointy mifaritra hafa kosa dia andrahoana vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro raha nyvinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoantany 70 hatramin'ny 230 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana ananika 930 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka mivinany toetry ny andro ny alahady kosa indray dia ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana ny Madagasikara ary iban-toerana be mihitsy ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavo tamin'ny maraina amin'ny akamarony ny faritra maro eto amin'ny afovoantany raha nyvinan'ny maripana indray dia isy fiakarana hatrany ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 520 degré zao maripana ho an'ny afovoantany 9 hatramin'ny 130 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 7 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana tsy misy fiovana misongadina ny any amin'iny faritra varatra andrefana iny fa saika eo amin'ny 930 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any Betsiboka sy Sofia mivinany toetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika sahady dia mety andrahoana arahana orana malefaka indraindray any amin'ny manodidina ny analanjorofo atsinanana vatovavy ary nany mifaritra hafa kosa dia saika mbola iankoka ao anatin'ny masoandro mibalika hatrany mety hita taratra eny ihany ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 7 degré maripana ambany indrindra any vakina karatra mety ananika eo amin'ny 520 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany mo an'ny morontsiraka atsinanana moa dia eo amin'ny 7 hatramin'ny 130 degré maripana ary 7 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana tsy misy fiovanana any amin'iny faritra Sofia sy Betsiboka iny fa tafakatra 930 degré hatrany ny maripana ambony indrindra izay ny mahakasika amin'ny vinany toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falotaon'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina janona ho tsara hatrany ny kalitaon'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity herinandro ity raha tazantsika amin'ny kisary izao asaika ambany fetrano MS avokoa ny rehefa rehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nyjerena dia vinavinaina mbola hijanona ho tsara hatrany amin'ny akapobeny ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika amin'izao faran'ny herinandro izao manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray izay ve tia mety ao Madagasikara dia mirary faran'ny herinandro finaritra ho antsika ary mirary sahady ihany koa fetin'ny reny sambatra ho an'ny reny rehetra veloma tompoko